Glacière roa amby folo, fenitsitsika na crevette sy deda na turbo, mitotaly 7,3 kilao no tratran'ny sampana mpanara-maso eo anivon'ny ministera ny Renana Trano sy Jony reto. Avy any Tolanaro eto Antananarivo tamin'ny zotrany Air Madagascar, misoratra amin'ny anaran'ny teratany Sinoa. Halatra no isokajin'ny ministera ny Renana Trano sy Jony reto entana tratra ireto noho ny tsy fisian'ny fahazoan-dalana na hitrandraka na hivarotra amin'ny taratasy-nentana. Ny lalàna sy fenitra tokony arahan'ny olona izay mitrandraka dia manomboka amin'ny fahazahoana ny atao hoe autorisation d'exploitation. Manana an'izay zany vamoaka ny atao hoe permis d'exploitation ihany koa na permis de collecte. Io vokatra izay hitantsika ireo zany tsy misy izay anankiroa resako izay. Rehefa misy izay permis de collecte izay, rehefa mandeha indray ny vokatra dia misy ny atao hoe visa de conformité, tsy misy an'izay ihany koa io. Ankoatran'izay tsara ihany koa ny ahafantaran'ny be sy ny maro fa ny ministera ny Renana Trano sy ny Jony dia manana ny foibe fanaraha-maso ny Renana Trano, fanaraha-maso ihany koa ny asa sy ny fitrandrahana andreo Harena avy Renana Trano reny. Izay zany no fantatry ny be sy ny maro amin'ilay hoe centre de surveillance de pêche na CSP. Ao anatin'izay zany dia miasa ny ministera mazava azy arak'izao hitantsika izao zany vokatra. Araka ny lalàna mifehy ny fahatratrarana vokatra Renana Trano sy Jony tsy ara-dalàna toy izao eto amintsika dia omenany fikambanana mpanao asa soa na amidy amin'ny mpivarotra na mpandraharaha manana taratasy ara-dalàna ny entana. Dia rehefa amidy izy mazava azy arotsaka any amin'ny compte mpanjakana, arotsaka any amin'ny trésor public mazava azy. Misy atao ministera ny atao hoe régisseur de recette. Zany hoe ny vokatra avy eo zany mivadika ho vokatra, mivadika ho recette ho an'ny fanjakana, mivadika ho an'ny recette ho an'ny ministera ihany koa. Zay zany lalana alehany io. Manampy amin'ny fikarohana ny tompon'entana ny fisiany anarana sy laharana finday amin'ny glacière roa amby folo ka tsy hampanano sarotra ny fanadihadiana amin'ny praitsokombakomba.